Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ny tenako tratra indray ty andro anio ty ary aty aminay aloha dia tsara ny andro androany sorana ny Tompo ny any amintsika tsy dia haiko loatra hoe manahoana eny amin'izao fotoana izao aloha raha fahenoko azy dia hoe toatra ny avy orana beany izany izao ka dia hisorana ny Tompo ny zavatra rehetra. Ny fiadanan'ny Tompo anie eo amintsika, ny fahasoavany anie eo amintsika mandrakariva eo ambany fitarian'ny fanamasina. Alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika indray hiaraka hivavaka ary sika. Tompo Ray masina sy tsara indrindro, mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao, eny mananitra avy ny anaranao izay Ray, hatramin'izao ka ho mandrakizay. Raisy Tompo ny saotra ny dera ny ady izay atolotra eo anao, izay atolotra eo anao satria ianao no mendrika izany. Halleluja, halleluja. Raha eo misaotra anao izay ny amin'ny tombonandro mahavelona izay mbola omenao anay isan'andro. Misaotra ihany koa izay ny amin'ny fahasalamana izay omenao anay. Eny Tompo, tsisy zavatra mitranga amin'ny fiainanay raha tsy avelanao mitranga izany. Ary ny zavatra andrasanao aminay iza Tompo dia hanokananay ny fiainanay ho anao sy hanoloranay ny tenanay ho anao. Keny Andriamanitra Ray eo raha mianatra sy mandinika ny teninao izay dia te hafantatra sy halala ny fahamarinanao ary maniry koa handova ny fiainana mandrakizay. Ka ao Ray ny fanainao masina ny mbola hiasa indray aminay amin'ny fahafianona amin'ity anio ity, ka izy no hampianatra anay ny teninao, hanolontsainanay, hananatra anay, hampahery anay, koa dia mampianara anay Ray eo ny teninao amin'ny alalan'ny fanainao masina fa voninkaino izay vahoakanao. Mifono aminao ihany koa nefa izay Ray satria mpanompo tsy mahasoa ihany izay eo anatrehanao. Ary na ny fiteninay, na ny fisainanay, na ny fitondrantenanay iza Tompo dia matetika tsy araka ny sitraponao. Ka dia mangataka aminao izay Jesosy io, afao izay mifaly amenay, afao izay amin'ny tsy fantanteranay rehetra, fa raha ianao no manafaka anay dia ho afaka izay. Ary angatahanay ilay rahanao Jesosy io, hanadio sy hanasanay hanafaka any amin'ny fahotana rehetra. Ka dia sasao amin'ny rahanao izay Kristy ho afa-pahotana, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Voninahitra ny eo an'ilay anaran'ny lanitra sy ny tany sy rehetra eo aminy. Eny Andriamanitra Ray io, aoka ny anjelinao hitoby manodidina anay ka hiaro anay sy hitantana anay. Ary aoka eo am-pelantananao no metrahanay izao fampianarana izao tsy hanana an'ilay ratsy fahefana na dia kely aza. Ho an'ireo izay mitaraina aminao andro manalina Andriamanitra ny amin'ny tsy fahasalamana, dia mangataka aminao izay Kristy eo ninona aretina mahazo azy ireo, dia aoka Jesosy ilay dia kapoka taminao no hanasitrananao azy ireo amin'izao fotoana izao dia ho sitrana izy. Ka ninona aretina mahazo azy Jesosy io izay hitaraina ny andro manalina eo anatrehanao na amin'izao antom-bavaka izao aza, dia aoka Jesosy io mangataka aminao ilay dia kapoka taminao hitondranao fanasitranana ho an'izay miara-mivavaka amin'izao fotoana izao dia ho sitrana n'izy ireo. Dia rainy ianao Andriamanitro, hankalazay ny anaranao, mena voninahitra ny ianao. Ilay devoly Satana kosa Tompo dia aoka tsy han'ny anjara amin'izao fampianarana izao, ka mandidy anao zay ry Satana sy devoly. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ity fampianarana ity. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana ny tokantrano any. Miala ianao tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny tsy fahasalamany tsirairay avy. Roako ianao amin'ny anaran'i Jesosy ary levoniko ianao amin'ny fofonain'i Kristy. Anaran'i Kristy Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonain'i Kristy, tsy manana anjara amin'ny tokantrano any, tsy manana anjara amin'ny fahasalaman'ny tsirairay avy, tsy manana anjara amin'izao fampianarana izao. Efa levon'ny Satana no ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny fofonain'i Jesosy. Dia rainy ianao Tompo Ray masina, hankalazay ny anaranao, dia rainy ianao Jesosy io, sandratra hiavy ny anaranao. Dia mitenena raha io aminay vahoakanao fa voninkaino izay mpanomponao. Ny anaran'i Kristy ny anandratana izany vavaka izany raha hito anatrehanao. Alleluia, amen. Iroso aritsika, inona namaranantsika ny lesona tamin'iny farany iny. Zavatra niresahantsika tamin'ny farany izany dia niresakitsika mikasika ilay hoe namarana antsika zany mikasika ny resaka le hoe batisa zany.
ka mikasika an'io batisa io dia fantatsika tsara hoe iza no tafitsika zany amin'le batisa ka misy kristianina anankiroa zany. Ny anankiray zany a mino an'le Jesosy izy amin'ny fampianaran'ny eglizy. Averiko tsara amin'ny fampianaran'ny eglizy. Misy fampianaran'ny eglizy manao hoe Jesosy dia maty zoma ary nitsangana lahady. Fampianaran'ny eglizy zay. Ny fampianaran'ny soratra masina nefa ny averiko tsara ny soratra masina dia milaza fa Kristy dia maty tamin'ny atsasaky ny herinandro, maty 3 andro 3 alina izy nalevina tao kibon'ny tany ary nitsangana tamin'ny andro 7. Fampianarany soratra masina zay betsaka no mandahan'izay manao ngai voatery mahazo an'izany ka iza ny noko enosa Jesosy. Jesosy tena no milaza manao hoe tokany any ny famantarana omeko anareo tahaka ny toeran'ny Jona 3 andro 3 alina tao kibon'ny azan-drano lehibe dia tahak'izay koa ny toeran'ny zanak'olona ao akibon'ny tany. Dia izay mahatonga le izy hoe misy kristianina anankiroa zany, misy fitafiana anankiroa. Indray fitafiana ny eglizy no nanome fitafiana io zany. Ary Jesosy tena dia efa miteny tandre moa izy fandrao misy hamitaka anareo fa maro no avy amin'ny anarako anao indro aty Kristy na indro ary. Fa izy Kristy sandoka izy sy mpamina ny sandoka ilaza aminareo manao hoe aty izy na indro izy ary izy amin'ny efitrano izy. Fa hoy Jesosy manambara manao hoe aza makany ianareo, aza mino ianareo. Fa eny fa na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Misy zany zay. Na Kristy sandoka miseho amin'ny endrika maha Kristy io, na amin'ny Kristy amin'ny alalan'ny fampianarana io, amin'ilay hoe mpamina ny sandoka. Ka izao ny zavatra tokana dia izao, ny Kristy izay mahavonjy dia Kristy araka ny soratra masina, voalaza ny soratra masina. Fa misy ny fampianarana izay nentin'ny eglizy efa hatramin'izay manambara manao hoe Jesosy Kristy dia maty tamin'ny andro zoma ary nitsangana tamin'ny andro alahady. Hitantsika tsara fa zany Jesosy maty zoma nitsangana alahady zany dia nahazo 2 andro sy tapany sy 4 alina. Fa Jesosy Kristy kosa ilay maty amin'ny atsasaky ny herinandro dia nahazo 3 andro sy 3 alina tao kibon'ny tany ary nitsangana tamin'ny andro 7. Jesosy nefa niteny hoe izay ny famantarana mantarana azy. 3 andro 3 alina ao akibon'ny tany. Dia izay no mahatonga hoe zava-dehibe zany ilay izy misy fitafiana anankiroa zany ka raha diso zany fitafianao io dia tadadio zany fa diso zany ny famonjenanao. Diso ny famonjenanao zany mikasika an'izay. Dia tadadio tsara fa zay koa zavatra anankiray. Hoy Jesosy manambara manao hoe ety sady tery ny lalana makany amin'ny fiainanao izy ka vitsy ny mahita azy. Ary malalaka sy mikodana izy ny lalana makany amin'ny fahaverezana ka maro ny mahita azy. Dia tadidio tsara fa ny olona mino an'izany Jesosy maty zoma zany dia maro ny mino an'izany. Ka na dia miteny ary ny olona maheno an'izao fampianarana izao miteny manao hoe ianao samy mieritreritra fa ny anao marina fa ny anay ny diso. Dia tadidio tsara fa tokony marina ny tenin'Andriamanitra ary tsy diso mihitsy. Vaoka Andriamanitra ny marina fa itsika ny atao hoe mpandainga. Fa hoy ny tenin'ny soratra masina manambara manao hoe malalaka sy mikodana ny lalina makany amin'ny fahaverezana ary ny maro no mahita azy. Ety sady tery ny lalana makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Dia izany hoe tsy maintsy vitsy anisa zany no manaraka an'io Jesosy io. Dia safidiny atsika zany, safidiny atsika. Ohatra ny efa hitantsika hatramin'izay. Misy koa arak'ilay hitantsika hoe misy tanàna anankiroa, ny iray tanànan'i Jerosalema, ny iray tanànan'i Babilôna. Tanànan'i Jerosalema dia ao no misy an'ilay Jesosy araka ny soratra masina. Tanànan'i Jerosalema dia ao no misy n'inona? Misy ny fahamasinana. Tanànan'i Jerosalema dia maninona ihany koa? Mitandrina ilay lalàn'Andriamanitra, ilay didin'Andriamanitra, mitandrina ny sabata. Mahay manavaka ny madio sy ny maloto, ny masina sy ny tsy masina. Fa ny Babilôna kosa dia izao, madio avokoa ny zavatra rehetra.
azo anaovana avokoa zay mety ho fitafiana tianao azo anaovana, azo hoanina avokoa zay mety sakafo tianao hoanina. Any Babilôna afaka ivavahana daholo zay andro azo ivavahana. Ny sasany na talata io na andro iny dia mety daholo, fa ny akamaroa moa zany dia zao mivavaka amin'ny andro alahady. Andron'ny eglizy io fa tsy andron'ny tompo, fa ny andron'ny tompo dia ny sabata, ny andron'ny tompo. Zay mikasika ny zavatra zay, le izy zany tsy adika-hevitra fa mazava zany le izy. Anjarantsika fotsiny no manao ny safidy amin'izay hoe aiza zany ny lalana ho alehantsika na iza ny lalana ho alehantsika mikasika amin'izay zavatra zay. Dia amaranantsika zany le resaka hoe batisa, dia maro ny olona mametraka fanontaniana ihany koa zany manao hoe move mbola afaka manao batisa na dia efa nanao batisa raha tany aloha. Ohatra zany amin'le batisa hoe inona le batisa nataonao tany aloha. Ohatra hoe nanao batisa ianao mbola zaza ianao dia efa natao batisa nefa tsy ianao no nanolo tenao atao batisa zany. Dia mametra-panontaniana ianao dia ahoana mbola azo atao batisa ve zany za? Na ihany koa ianao nieritreritra manao hoe tamin'izaho natao batisa dia satria tsy afaka nanambady any Nadia ohatra raha tsy vita batisa, hoe zay nitakin'ny fianakavian'ny Nadia tamiko, raha tsy batisa amin'ny fiangonanay ianao tsy afaka manambady, dia voatery tsy maintsy nanao batisa zany, lasa hoe batisa ny fanambadiana zany le izy. Dia ahoana? Tokony mbola atao batisa ve za sa tsy tokony mbola azo atao batisa ve za sa tsy, satria fantatra hoe tsy nety zany le batisa nataoko. Dia ahoana? Tokony mbola atao ve za sa tsy? Nisy ihany koa efa natao batisa olon-dehibe, dia hoe batisa tamin'izaho mbola tsy nahalala an'ilay Jesosy araka ny soratra masina no nanaovana batisa anahy, ka za mba te hitafa an'io sao dia diso le fitafiako, ka rehefa tonga any amin'ny fiainana mandraka, rehefa tonga ny fiantsoana rehefa ho avy ny tompo dia tsy ho tafiditra any, dia ahoana? Azoko atao ve ny manao batisa? Petraka zany izay fanontaniana izay, dia izay fotsiny no valintsika dia hiditra amin'ilay hoe Jesosy mahatelo andro telo alina itsika. Vakitsika ato amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10. Asan'ny apôstôly toko 7:10 no jerentsika. Asan'ny apôstôly toko 7:10. Dia vakitsika ny andininy, vakitsika mihitsy manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Vatsitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy, asan'ny apôstôly toko 7:10. Ary mbola tany Korinto Apôlôsy dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy. Dia nahita mpianatra sasany teo izy ka nanao taminy hoe efa noraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo. Eo mantsy le zavatra, inona moa le zavatra anankiray, rehefa nino ianareo no natao batisa ozy izy ary nasiana ny tombo-kaseny, rehefa nino ianareo ozy izy no nasiana ny tombo-kaseny fanahy masina. Dia tadiditsika tsara fa ireo zay resy lahatra dia nitenen'ny apôstôly Petera manao mibebay ianareo areo ka samy atao batisa ary andre ny fanomezana dia ny fanahy masina. Dia eto nefa ny apôstôly Paoly dia niteny an'ireto nandreny naheno fampianarana ny amin'ny tompo reto zany, dia nanontaniany Paoly izy reto nanao hoe efa niraisinareo va ny fanahy masina fony voanino ianareo, fa ireo nanao taminy hoe tsy renay akory fa efa nomena ny fanahy masina. Ary hoy Paoly, ho amin'inona ary no nanaovana batisa anareo? Dia hoy ireo, ho amin'ny batisany Jaune. Fa hoy Paoly, Jaune nanao batisany fibebahana ka nilaza tamin'ny olona ino izay ho avy manaraka azy dia Jesosy. Ary anare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ary rehefa nare izany izy dia natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ireto olona reto zany tao Efesosy reto, efa nino an' Jesosy izy zany nandreny fampianarana, fa mbola tsy fantany akory hoe momba ny resaka hoe fanahy masina zany koa indrain'izany fanahy masina zany mbola tsy henony zany, satria batisany Jaune no natao taminy. Zany hoe efa vita batisany Jaune zany izy reto. Dia inona ny zavatra natao? Ay, dia niverenana natao batisa izy reto. Rebaptisation zany no natao taminy. Rebaptisation no natao taminy. Misy ihany koa tamin'ny andro taloha
tamin'ny fanenjena ara-pivavahana reny zany tany Suisse tany nisy an'le izy de ny fampianaran'ny eglizy le hoe batisan'ny zazakely ohatrany de rehefa resy lahatra am'izay zareo hoe tsy batisan-jazaka ty batisa ty de lasa iny ny olo-dehibe no natao batisa tamin'izay fotoana zay de niatsonany zareo karazana communauté zany zareo tany amin'ny tsy hoe tany Suisse moa zany fa tany Alsace no nisy anazy tany teto Frantsa zany tany Alsace no nisy anazy reo de niatsona anazy anabatista no atsona anazy de ireo anabatista reo am'izao fotoana zao aizany misy azy any Amerika no misy anazy ny akabeazany zany zay atsona hoe communauté amish no misy anazy io zany ka reo zany reo le atsona hoe anabatista inona moa ny dikan'le hoe anabatista de reo zay tsy manaiky ny batisan-jaza zany fa hoe ny olo-dehibe no atao batisa fa tsy ny zaza zay zany le atsona hoe anabatista de ireto eto zany ny zavatra misy de zao hoe tahaka an'le communauté tatsika teo zany nisy le hoe batisan-jaza tany aloha de resy lahatra izy de batisan'olo-dehibe de atao batisan'olo-dehibe fa tsy batisan-jaza tsony teto ihany koa zany resy lahatra izy hoe tsy rehefa atao batiso amin'i Kristy satria rehefa zay izy hoe rehefa nino ianareo no nasiana ny tomboka se ny fanamasina izy zareo nefa nino na ny fanamasina zany raha tsy fahatany akory ary tsy natao batisa amin'i Jesosy Kristy izy fa batisan'ny Jaona no nanaovana azy de rehefa nahare izy fa hoe mila atao batisa amin'i Jesosy Kristy zany andraisana ny fanamasina satria zay zany no andraisantsika ny fanamasina atao batisa amin'i Kristy de zao manao any de niverina natao batisa izy ireo am'le andinin'ny fadimy ahoana tsara izy le andinin'ny fadimy teo ary nare zany izy de natao batisa ho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo zany hoe misy zany le batisa fanroa ny azo atao tsara raha fantatrao fa diso ny batisa nataonao de azonao atao tsara le manao hoe batisa tsy hoe kitoto no amerenanao anazy fa fantatrao hoe ty le tena izy de mba tsy adiso anao de tena ataonao tsara araka le tena izy le izy mba ho marina ny batisanao mba tsy hanadinana anao aneriana any manao hoe diso ny batisanao tahaka le ranamana zay niditra tao amin'le efitran'ny fampakaram-bady zay hoe sakaizan'ny tompo ka ny olona niditra tao amin'le fampakaram-bady de zao nanao fitafian'ny mpapakatra nanao ny fitafian'ny zanak'ondry inona ny zavatra nisy nefany nisy anankiray teo tsy nanao an'izay fitafiana zay rehefa tsy nanao le fitafiana izy niditra tao amin'ny trano fanasana ny mpapakatra nijery zay nasaina jerena misy ranamana ny olona rehetra manao fotsy izy rery manao violeo miavaka be eo am'rehetrarehetra eo izy de tonga de io izy ny tompo risakaiza zany hoe matoy Jesosy miteny hoe risakaiza zany fantany zany olona io le miantso amin'ny hoe tombokotomboko isan'andro io miantso amin'ny kitombokotomboko isan'andro nefa Jesosy milaza manao hoe tsy izay manao amiko hoe tombokotomboko niditra amin'ny fanjakany lanitra nefa ty le manao amin'ny kitombokotomboko isan'andro de hoy izy risakaiza ka le manao tombokotomboko mantsy mavita iny mampianatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manasitrana amin'ny anaran'i Jesosy manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy be de be ngeny ny olona mivavaka amin'ny andro alahady mavita fahagagana mavita manasitrany mavita mampianatra ny soratra masina zay le hoe tombokotomboko fa Jesosy miteny tsy izay rehetra manao amiko hoe tombokotomboko no hiditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra ny sitrapony raiko de zao manao ny fitafiana ianareo zay nasena nampanaovana anareo tonga am'izay izy ny olona rehetra nanao fotsy daholo izy rery nanao violet tao ozy Jesosy risakaiza inona ny ataonao eto nahoana ianao tsy nanao akanjo ny fampakaram-bady sy narera namana tsy nahateny tsy nahavolana nahatsony ny mpanompony afatoro ny tanany io sy ny tongotro io tsy mpahazo any velany any misy fitomanina sy ny fitrotroanify tsy izay rehetra manao amin'ny kitombokotomboko niditra amin'ny fanjakany lanitra fa zay manao ny sitrapony raiko zay any an-danitra zay zany amin'iny zay ny mahatonga izy hoe zava-dehibe zany raha mahatsapa teny ianao tsy izy ny batisa nataonao ho famonjenanao de mila miroso am'izay batisa zay zany ianao
vao mihety sura zany hoe tena sura miditra amin'izay zavatra zay zany. Zay zany a no mikasika an'iny fa zao tsotra fotsiny le izy manana safiditsika. Io tsisy akaterena ary Andriamanitra tsy manerina iza na iza. Tsika zany manana le hoe libre arbitre. Atsika ny safidy. Na tsika manao, na tsika tsy manao. Fa fatatsika ny valon'izay zavatra zay. Inona ny miandry atsika? Famonjena sa fahaverezana? Dia tsika ihany ny mamaly an'izay zavatra zay. Hiditra tsika amin'ny tombo-kase manaraka indray. Dia ny tombo-kase fafito no jerentsika zany. Iresaka tsika mikasika ilay le hoe 3 andro sy 3 alina zany. Famantarana ny amin'ilay 3 andro sy 3 alina. Dia ino no famantarana amin'ny 3 andro sy 3 alina fa ndresahantsika teto zany fa miresaka ny amin'ny Jesosy Kristy zany. Voalohany aloha zany dia zao, ny nahatongavan'i Jesosy teto an-tany dia famantarana. Nampilazana ny mpaminany. Nampilazana fa ateraky ny vehivavy Virjina Jesosy. Ary efa nomena sady tany ambohaka ny anarany antsoina hoe Immanuel. Ary rehefa teraka izy dia nilazaina koa ahoana ny fomba aterahany. Satria eo le hoe tateraka ve zay tamin'ny nahaterahan'i Jesosy? Hoe tena vehivavy Virjina tokoa ve ny nahaterahan'i Kristy? Dia tateraka tokoa zany zay zavatra zay. Jerentsika kely aty amin'ny Isaia 7:4. Isaia 7:4. Rehefa hita dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Isaia 7:4. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho izany, faminaniana zany tiany amin'ny Kristy. Ary noho izany dia ny Tompo hanome famantarana ho anareo. Zay le hoe ny fahaterahan'i Kristy dia famantarana ihany koa. Ary noho izany dia ny Tompo hanome famantarana ho anareo, indro hanananaka ny Virjiny ka hiteraka zazalahy. Ary ny anarany atao hoe Immanuel. Raha niteraka zany le Virjina ka vehivavy ny tao dia efa diso zany zay fa tsy izy zay. Fa nitenenina tsara, hiteraka ozy izy ny Virjina. Zany hoe Virjina miteraka zany tsy nalalala zany. Nefa bevoka izy. Dia rehefa miteraka izy zazalahy no aterany. Dia ny anarany izy atao hoe Immanuel. Immanuel. Misy hira manao an'izay mantsy. Misy olona tia be an'izay hira izay mihitsy. Fa inona moa ny dikan'ilay hoe Immanuel? Ny dikan'ilay hoe Immanuel dia hoe eo amintsika Andriamanitra. Zay ny dikan'ilay hoe Immanuel, eo amintsika Andriamanitra. Ka rehefa teraka Jesosy Kristy, satria hoe arak'ilay nitenenina teo hoe hanananaka ny Virjina hozy izy ary hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Immanuel. Zay ny famantarana zay omena hozy izy. Tonga tokoa ara ny fotoana zany zay ahaterahan'ilay zazalahy, ilay antsoina hoe Immanuel. Tamin'ny fotoana zay voatenin'Andriamanitra tanteraka an'izany. Satria famantarana zany izy io. Tonga tokoa ilay fahaterahana, teraka Jesosy Kristy araka ny voalaza. Nateraky ny vehivavy Virjina tokoa Jesosy. Jerentsika kely aty amin'ny Matthieu, jerentsika kely aty amin'ny Matthieu. Vakitsika aty amin'ny Matthieu. Dia vakitsika ny 9:20. 9:20 ka hatramin'ny 7:20. 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Dia ahoana ozy izy ato? Ka hiteraka zazalahy izy, ary ny anarany atao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotany. Ary zany rehetra zany dia tonga mba hatanteraka izay nampilazain'ny Tompo ny mpaminany hoe indro ny Virjiny hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataon'ny olona hoe Immanuela. Ny amin'ny fahaterahan'i Kristy zany io. Josefa zay nanontany teny hoe dia ahoana
ty vehivavy ty be voka nefa za mbola tsy nikitika azy de nikasa izy ny hiala magningina aminy fa ny anjelon'ny tompony seo tamin'ny nofo manao hoe aza mataotra ny apakatra azy ho vadinao fa ny zaza dia ao akibony izy de zao nitorotoroan'ny fanahy masina ka hiteraka zazalahy izy de io le voalazan'ny mpaminany de hoe anananaka ny Virjina hiteraka zazalahy izy ary ny anarany atao hoe Emmanuel. Torotoroan'ny fanahy masina. Inona atao rehefa teraka zany Jesosy? Inona nefa nio satria le zavatra nilazainy teo raha mijery sika mantsy eo ambony kely eo fa tsy nivakitsika le izy teo. De 9:20 vakitsika kely. Ary ny nahaterahany Jesosy Kristy dia toy izao rehefa nanaiky any Maria reny Jesosy ho fofombadiny Josefa raha mbola nivady izy de hita fa nitoejaza avy tamin'ny fanahy masina izy. Zany hoe ny fanahy masina zany no nanorotorony zany hoe nabevoka ny Maria zany fa tsy Josefa. Ahoana nefa nahatonga an'izay zany tao nahatanteraka an'izay zavatra zay. Ary inona tao amin'Andriamanitra zany io lasa zaza io zany ilay antsoina hoe Emmanuel zany. De ato amin'ny jaolina toko voalohany izy de zao ny teneniny jaolina toko voalohany 1:1 ka hatramin'ny 4. Inona tao amin'Andriamanitra zany io natao tao amin'ny kibon'ny Maria io zany zay nitorotoroan'ny fanahy masina io. De jaolina toko voalohany no jerentsika de ny 1:1 ka hatramin'ny 4. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy naharina izy ho zavatra hary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. Zany hoe le tenin'Andriamanitra io zany io no naninona io no natao tao akibon'ny Maria. Io ny torotoroan'ny fanahy masina ka tonga zaza. Taiza nisan'io zaza io tao amin'Andriamanitra zany le tenin'Andriamanitra zany tenin'Andriamanitra tonga nofo zany tao akibon'ny Maria. Tamin'ny voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra hozy izy. Izy tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany. Izy no naharina ny zavatra rehetra ary raha tsy izy de tsy nisy naharina izy ho zavatra hary izao na dia iray aza. Izy no nisy mpiainana ary ny fiainana no fanazavana ny olona. De 4:20 ary ny teny dia tonga nofo ka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ho an'ilay tokana avy amin'ray sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Ary ny teny dia tonga nofo izy ka nonona tamintsika. Zany hoe le tenin'Andriamanitra zany no volavolain'ny fanahy masina tao kibon'ny Maria. De ino no tonga olona ary ny teny dia tonga nofo izy ka nonona tamintsika. Ary hitanay ny voninahiny de voninahitra mendrika ho an'ny zanak'ilay tokana avy amin'ray. Jesosy Kristy zany. Voninahitra mendrika ho an'ny zanak'ilay tokana avy amin'ray. Le teny tonga nofo Jesosy Kristy. Tamin'ny voalohany ozy izy ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Le teny zany momba n'Andriamanitra io teny io. Io teny io nefa tonga nofo io. De le teny tonga nofo iny le antsoina hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra. Zay ngely hoe Emmanuel amintsika Andriamanitra satria le teny tao amin'Andriamanitra mihitsy nataon'Andriamanitra tonga nofo nonona tamintsika. Amintsika Andriamanitra Emmanuel famantarana lehibe zany zay ny amin'ny nahaterahany Kristy. Tanteraka raha teny izy amintsika Andriamanitra. Eo ihany koa nefa ny amin'izay zavatra zay raha voalaza ny mpaminany mikasika ny nahaterahany Kristy. Tanteraka zay famantarana zay hoe amintsika Andriamanitra. I Jesosy tenany mihitsy ilay famantarana zay nomena. I Jesosy tenany le teny tonga nofo mihitsy no laza manao hoe tokana ihany ny famantarana zay omeko anareo. De famantarana ny amin'inona io nomena io? Famantarana ny amin'ny nahafatesany
famantarany ny amin'ny levenany, famantarany ny amin'ny tsanganany. Zay ny famantarana nomeny Kristy. Tahaka ny nahatanterahan'ilay famantarana ny amin'ny nahaterahan'ny Kristy, lay teny tonga nofo amintsika Andriamanitra, dia tahaka ny amin'izay koa ny hatanterahana ny teny izay nambaran'ny Kristy manao hoe tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana. Ary nanokatra ny sain'ny mpianatra izy ahalala ny soratra masina fa Kristy dia tsy maintsy maty araka ny soratra masina, nalevina araka ny soratra masina, ary nitsangana araka ny soratra masina. Tsy maintsy tanteraka zany izay zavatra izay. Dia averintsika tsara ilay izy mikasika ny famantarana io zany hoe Jesosy no niteny an'io, tsy izany no namorona an'izany, Jesosy no niteny an'izay. Matio 12:7 ka hatramin'ny 70. Matio 12:7 ka hatramin'ny 70. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany ny sasany tamin'ny mpanoradalàna sy ny fariseo namaly azy ka nanao hoe, mpampianatro, tahita famantarana avy aminao izahay. Fa Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, izay taranaka ratsy fanahy sy mijangajanga dia fatra mpitady famantarana. Nefa tsy hisy famantarana omena azy, afa-tsy famantarana ny amin'ny Jona mpaminany. Fa tahaka ny toeran'ny Jona atelon'andro sy atelon'alina tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia toy izany koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao anatin'ny tany. Zay ny famantarana. Tsy hisy famantarana omena ozy izy ho an'ny mpijangajanga sy ny ratsy fanahy, afa-tsy tokana ihany dia famantarana ny amin'ny Jona. Tahaka ny Jona 3 andro sy 3 alina nitoetra tao an-kibon'ny hazan-drano lehibe, dia tahaka izay koa ny toeran'ny zanak'olona atelon'andro sy atelon'alina ao an-kibon'ny tany. Diso ve ny nahaterahan'i Kristy nanao hoe hiteraka zazalahy ny Virjina, ny anarany atao hoe Emmanuel. Diso ve zay sa vehivavy ny naterany? Ary le teny ve tonga nofo sa tsy tonga nofo? Dia izay koa ilay lazain'i Jesosy. 3 andro 3 alina raha tanteraka izay voalaza, dia Jesosy tena no teny, tsy maintsy tanteraka izay rehetra nanoratana. Dia tanteraka ihany koa izay, izy tenany mihitsy no niteny an'izay. Mampandainga an'i Kristy ve tsika? Dia miverina foana ilay teny, aoka Andriamanitra ny marina fa isika rehetra no antsoina hoe mpandainga. Satria Andriamanitra ihany no marina. Dia araka ny famantarana izay fahitantsika dia zao, miverina makaiza foana ilay famantarana zany, miverina makany amin'ny fanahy masina. Raha hitantsika ny famantarana rehetra tany aloha, miverina makany amin'ny fanahy masina. Ohatran'ny nahita ny sabata tsika teo hoe mana-masina ny sabatako. Dia hitantsika ny amin'ny madio sy ny maloto, aoko masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo. Hitantsika tany amin'ny resaka hoe fafolo-karena, nanao hoe ho rakotra ho masina ho ahy ireny ozy izy, ho masina ho ahy ireny. Hitantsika ihany koa mikasika ny hitantsika zany mikasika an'izay, hitantsika ihany koa ny batisa, miverina makany amin'ny fanahy masina hoe batisa ny fanahy masina. Dia eto ihany koa zany ty famantarana ity ny amin'ny Jesosy Kristy dia zao, miverina makaiza, miverina makany amin'ny fanahy masina ihany koa. Satria ny tompo dia ny tompo dia fanahy ozy izy. Ato amin'ny Korintianina izy miteny an'izay, jerentsika ingy Korintianina 2:7. Miverina makany amin'ny fanahy masina foana zany ilay izy. Korintianina 2:7-7. Korintianina 2:7-7. Dia ahoana ozy izy ato? Ary ny tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Miresaka fanahy masina. Ary ny tompo izany fanahy izany ozy izy, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Zany hoe miverina, zany hoe ny tompo mihitsy no antsoina hoe ny tompo izany fanahy izany, ary izay toeran'ny fanahin'ny tompo ny toeran'ny fahafahana. Ny fanahin'iza zany no mitoetra, ny fanahin'i Jesosy no mitoetra anatsika.
ny fanan'andriamanitra no mitoetra ao anatintsika. Iray ny tompo, iray ny fanahy, iray Andriamanitra. Izay toeran'ny fanahin'ny tompony misy ny fahafahana. Dia eto izany famantarany amin'i Jesosy Kristy miverina mankany amin'ny fanahy masina iny. Ny tompo izany fanahy zany izy. Izay no mikasika an'iny. Dia farany ihany koa izay hitantsika tamin'iny miresakantsika mikasika ilay hoe miverina mankany amin'ny fanahy masina foana ilay izy. Tamin'ny voalohany averintsika tsara ilay izy. Hitantsika izao ilay resaka ilay hoe ny fahafolon-karena mikasika an'iny hoe atokana ho masina ho ahy izany ho Jehova. Dia eo ihany koa ilay hoe ràny zanak'ondry. Ny ràny zanak'ondry no mana masina antsika. Eo ihany koa ilay resaka hoe famorana. Izay mitondra antsika ny famorana dia mitondra antsika mankany ny famorana dia ny batisa zany. Ny famorana dia ny fotsika no forana zany. Le finoana zany. Dia le famorana io zany, io le hoe batisa ny fanahy masina. Eo ihany koa ny sabata. Izany no mana masina anareo Jehova. Dia eo ilay hoe fanavahana ny madio sy ny maloto zany hoe aoko masina ho ahy nareo satria masina ho Jehova Andriamanitra reo. Jesosy no nameny antsika ny famantarana io zany. Ka raha ohatra zany tsika zao manao hoe mikipy manakipy masitsika, tsy haino an'izany famantarana zany. Na hiezaka iodina vy na iodi-kavanana hiala amin'izany famantarana zany. Dia tadidio fa tsy mahavonjy antsika nge zany. Ary tadidio fa be dia be nge no miezaka miaro an'izany hoe Jesosy maty zoma zany. Io ohatra ny tamin'ny andron'i Jesosy nge rehefa tonga nge Kristy no lavin'ireo fariseo sy mpanorandalàna Jesosy. Tonga teo amin'ny azy izy fa ny azy nandazo izy. Izay ny voalazan'ny soratra masina. No lavina Jesosy. Ary io famantarana amin'ny Kristy dia famantarana tsy maintsy ho lavina. Ka be dia be no miaro an'izany hoe Jesosy maty zoma zany. Ary miezaka mandravana hoe tsy mitombona ara-bakitera zany hoe Jesosy maty amin'ny atsasaky ny herinandro zany. Fa dia ho jerentsika tokoa ilay izy. Mitombona ara ve ilay izy sa tsy mitombona. Fa tadidio fotsiny fa zao ihany ny zavatra marina dia ity. Izay rehetra voalazan'ny soratra masina dia tsy maintsy tanteraka. Tsy maintsy tanteraka io. Dia jerentsika nge zao ny fampianarana ataony zareo. Jerentsika hoe ahoana ny fomba nazahany ho an'ireo zany izay manohana an'izay hoe mitazona an'izay fampianarana hoe maty zoma zay. Hoe maty azoma izy iny tsangana laly. Dia ahoana ny fomba ilazantsika ny anazavana ny tenin'Andriamanitra io zany. Satria izy miezaka zany miazona an'izay fahamarinana izay hoe izay ny fahamarinana. Dia raha raisitsika ara izay hoe maty zoma ary Jesosy. Dia ataontsika ara ny kajikajy hoe nahazo 3 andro sy 3 alina tao an-kibon'ny tany ve Jesosy sa tsy nahazo. Dia raha jerentsika zany izay fanisana zay, raha manisa fotsiny tsika zany dia mba manao tableau kely zany tsika. Ho asehiko eto moa zany ilay izy amin'ny vidéo zany. Fa ho antsika izay maheno zany dia mba manao tableau kely zany tsika. Dia manao ny tableau zany tsika dia manisa atsipika zany. Atsipika horizontale zany. Dia amin'ny tsipika io asitsika indray asitsika eo ambonin'io zany asitsika hoe ataontsika ohatrany hoe zoma dia misaka kely tsika dia ataontsika hoe sabotsy dia misaka kely tsika lahady dia misaka kely ataontsika hoe latsinainy. Dia eo ambonin'le zoma asitsika indray tsipika mitsangana indray. Ny anankiray zany tsipika matory le nasiana le hoe zoma, sabotsy, lahady, latsinainy. Dia asitsika tsipika mitsangana indray zany isaka an'ilay andro. Ohatrany hoe zoma dia asitsika tsipika mitsangana indray zany. Dia amin'ny sabotsy koa dia asitsika tsipika mitsangana kely amin'iny. Dia amin'ny lahady asitsika tsipika mitsangana kely dia latsinainy tsipika mitsangana kely zany amin'iny. Dia raha manisa zany tsika, raha isaitsika zany ilay izy dia raha isaitsika zany ilay izy dia ataontsika hoe manisa zany tsika hoe maty zoma Jesosy ka nolazain'ny soratra masina hoe maty Jesosy teo amin'ny ora fahatelo teo no nafaty an'i Jesosy Kristy. Dia raha mandeha moa ilay tableau zany eto dia mahita ilay tableau tsika zany eto amin'ny vidéo zany.
dia hoe maty zoma Jesosy zany teo tamin'ny 3 ora hariva teo. Raha ny soratra raha ny amin'ny androntsika zao zany no jerena, ny andro anankiray manome 4 ora, ny andro ray zany a manome 420 ora zany ny andro anankiray. Ao anatin'izay andro anankiray zay nefany a misy mazava zay antsoina hoe andro, ary misy maizina zay antsoina hoe alina. Dia le tsipika mitsangana zay ataontsika iny zany eo ambonin'le andro zay nataontsika, dia ataontsika somary gras zany le izy, somary lokontsika ataontsika matevitevina le tsipika nataontsika zany. Dia ny tsipika matevina iny zany amin'le hoe zoma na hoe amin'le sabotsy na lahady na latsinainy, dia iny zany ataontsika hoe alina iny. Dia le elanelan'ireo efitra reo zany amin'le tsipika zay nataontsika zany ataontsika hoe andro mazava zany. Dia le tsipika maizina zany nataontsika somary matevitevina iny zany ataontsika hoe alina. Dia raha ataontsika hoe maty tamin'ny ora fahatelo zany Jesosy, zany hoe alohan'ny alina zany, dia manisa zany sika amin'ny ora fahatelo mandra-pahatonga ny ora fahatelo amin'ny andro zoma mandra-pahatonga ny ora fahatelo amin'ny andro sabotsy. Manome inona zany zay? Andro ray zany zay, satria ny andro ray dia andro mazava sy andro maizina. Zay zany any amin'ny ora fahatelo ny apito zany izy vao manome 24 heures. Ka raha ohatra zany ka maty zoma Jesosy teo amin'ny ora fahatelo teo ny nahafaty azy, ny apitso sabotsy amin'ny andro fahatelo zany vao feno iny, feno ray andro no nahafatesan'i Kristy. Dia amin'ny sabotsy amin'ny ora fahatelo indray zany tsika maka amin'ny lahady amin'ny ora fahatelo, dia andro vao manome inona? Vao manome indray andro faharoa zany. Ka eto zany raha manao kajy zany tsika hoe ny soratra masina milaza fa Jesosy dia zao maty atelon'andro sy atelon'alina. Dia raha kajiantsika zany izy ny andro anankiray zany zoma amin'ny 3 hariva mandra-pahatonga ny sabotsy hariva amin'ny 3 hariva. Ny andro faharoa zany sabotsy hariva mandra-pahatonga ny lahady hariva. Andro faharoa zany zay. Jesosy nefa lazain'ny fampianaran'ny Eglizy dia nitsangana tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro vao mangiran-dratsy. Zany hoe tsy nahatratra 2 andro akory zany dia efa nitsangana Jesosy. Tsy nahazo inona zany? Tsy nahazo 3 andro sy 3 alina. Dia ahoana zany zavatra zany? Ahoana mikasika an'izay? Dia raha iverenantsika kely mijery sika, averintsika tsara izy sao dia misy milaza koa manao hoe ka tamin'izany vanim-potoana zany ange mety le 420 ora tsy mitovy amin'izao andro ankehitriny zao e. Ora olona zany dia efa mila kisa fotsiny zany, filambaniny zany. Fa na Jesosy teny any ara dia niteny manambara manao hoe move tsy 12 ora ny andro. Na Jesosy ara dia niteny an'izany. Rehefa nanao le fanoharana izy mikasika ireo olona zay andeha hiasa eny amin'ny tanim-boaloboka, dia niteny Jesosy nanao hoe move tsy 12 ora ny andro izy, satria tena zay mihitsy 12 ora ny andro mazava, 12 ora ny andro maizina. Zany hoe manome 24 heures zany, manome 420 ora. Ary rehefa nanao ny andro Andriamanitra tany amin'ny Genesis, dia ahoana izy vakitsika kely aty amin'ny Genesis toko voalohany 9:7 ka hatramin'ny 9. Genesis toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9. Genesis toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9. Dia ahoana izy? Ary Andriamanitra nanao hoe misy ny mazava dia nisy ny mazava. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava, ary nampisaran'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Ary Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina ataony hoe alina. Dia nisy hariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Andriamanitra nanao ny mazava hoe andro, ary ny maizina nataony hoe
alina. De ahoana izy izy de nisy ariva ary nisy maraina. Le ariva io ny alina zany, de ny maraina le andro. De nisy ariva ary nisy maraina andro voalohany zany. Zany hoe fitambaran'ny andro anankiray zany de zao misy maraina ao de misy ariva, misy andro ao de misy alina. Andro voalohany zany 24 heures. Ka raha Jesosy mihitsy ny tenany jereo tsara fa tsy ny teny izy, tsy ny teny fotsiny izy hoe za de 3 andro akibon'ny tany, tsy ny teny an'izay Jesosy satria ny olona zany rehefa manao calcul de zao tsotra ange zany Jesosy maty zoma sabotsy alahady 3 andro ange zany tonga de miteny an'izany izy 3 andro zany. Fa Jesosy zao mihitsy satria famantarana zay ho lavina ny amin'ny Kristy de efa napetrany Jesosy mazava tsara mihitsy hoe 3 andro sy 3 alina ny toerako ao akibon'ny tany. Tena napetrany tsara mihitsy 3 andro sy 3 alina mba tsisy hamitaka atsika am'izay satria maro no avy amin'ny anarako izy ary maro no voafitany. Elina de n'olom-boafita aza de ho fitahany. Ka zao fa Jesosy mihitsy ny teny 3 andro sy 3 alina. Ka raha miteny izy hoe 3 andro fotsiny hoe zoma sabotsy lahady mora nge manao an'izany fa atao hoe 3 andro 3 alina. Fa nanao kady tsika teo fa tsy nahazo le 3 andro 3 alina. Tsy feny 2 andro akory ary le izy fa 2 andro sy tapany. De 2 alina satria ny alin'ny zoma zany sy ny alin'ny sabotsy fotsiny izy nytao akibon'ny tany zany. De 2 andro sy tapany mazava fotsiny izy nytao akibon'ny tany. De tsy tanteraka zany le hoe nahazo 3 andro sy 3 alina izy raha lazaina fa maty zoma Jesosy. De ahoana zany tsika mikasika an'izay zavatra zay. De ijery ihany koa tsika zay ahoana moa zany hiapoeny zareo an'izay zany zay anamafisana an'izay foto-kevitra zay ihany koa manao hoe maty zoma Jesosy. De ijery ihany koa tsika zay hevitra famoakevitra anankiray ihany koa zay ataony zareo zany anohanana an'izay hoe Jesosy maty zoma zay fa de zao tapitra ny fotoanatsika. Ka alao toizantsika amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra de toizantsika amin'ity arivo ity mihitsy amin'ny tapany faharoa de apetratsika amin'ny tombondray zay fa tapitra sady ny fotoanatsika. Ivavaka tsika hisaotra an'Andriamanitra indray amin'izay vitantsika ary. Ivavaka tsika. Jehovah Andriamanitra raha io mankalaza anao zay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny mananatra avy ny anaranao zay raha io. Halleluja. Halleluja. Raha io misaotra ny amin'ny fampianarana zay nomenao anay. Ny fampianarana avy aminao dia tsy misy kilema izany. Teninao nefa manambara manao hoe ho avy ny andro izay ahatonga ny olona angidy sofina tsy azakany ny fampianarana tsy misy kilema. Ka amorona mpampianatra ho azy izy andehanany amin'ny filany sy ny fanondreny. Raha io manamasinana eny amin'ny fahamarinanao ny teninao ny fahamarinana. Dia raha namandrakizay ny anaranao ray kalazay ny anaranao any. Ny anaran'i Jesosy na anaran-tanezan'ny vavaka izany ray tao anatrehanao. Alleluia. Amen. Dia manao antsika indray babay ho an'izay misakafo mahazo tomana daholo eona indray tsika amin'ny tapany ariva iny dia pitahin'ny tompo daholo. Bye daholo tsika rehetra.